Iarabanao ny atokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao ny sary azy tamin'ny zanabolana avy hatrany tamin'ity an'ity nalefaka tsioka ny varatra azy amin'ny ankapobeny no ny fisindrindraona hitantsika mandalo ato atsimo Madagasikara torona izana izany toetra ihany koa ny tsy famarina toerany abaka ho an'ny tapany varatra Madagasikara izay anisany manomevana ny orana tanivindraona amin'iny faritra iny ary mitoy izay ato anatin'ny 3 andro ho avy mety warana kotroka moa izy ao anatin'izay ny ambiny kosa indray ho an'ny rapitso dia mety manomboka miverina mitoetra indray aloha ny varatra aza fa makany amin'ny alahady anoany dia malefaka tanteraka indray izay tsioka ny varatra aza izay manoloana izay misy fiakarana araka izany ny maripana ho an'ny voatany any amin'ny androny alahady izay hatrany toy izao ny toetra ny androntsika ho an'ny rapitso vao maraina misy ny zavona ho an'ny voatany manomboka mandraona kosa ny andro ho an'ny faritra atsinana Madagasikara izay mety araina orana malefaka moa indraindray mitoetra ny orana ho an'ny faritra Savasy ny faritra Ambatsoa ary mandraona kosa ny andro ho an'ny faritra Idiana sy ny tapany avaratra amin'ny faritra Sofia ary ny ambiny kosa indray dia ny masoandro no ibatoerana kokoa raha ny rapitso tolakandro misy ny orana malefaka ho an'ny faritra Ivatovavy Fitovinany sy ny faritra Tsimotsinanana mety ho tonga hatrany amin'ny distrikany Taolagnaro moa izay mitoy ny orana tanivindraona izay mety ho arahana kotroka ho an'ny faritra Sava ny any amin'ny faritra Ambatsoa Lanjorofo sy ny faritra Idiana ary ny tapany avaratra amin'ny faritra Sofia ny ambiny kosa dia maina tanteraka ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny maripana kosa indray raha ny rapitso dia mandidina ny 4 ka hatramin'ny 4 degré celsius ny maripana ho an'ny avoatany ary ny morotsiraka atsinanana kosa 7 ka hatramin'ny 2 degré celsius ary ny any amin'ny tapany avaratra andrefana mahatratra hatrany amin'ny 13 ka hatramin'ny 4 degré celsius izay maripana ambony indrindra izay ny sabotsy mitoy hatrany ny orana tanivindraona ho an'ny faritra avaratry ny nosy ny hitantsika izay any amin'ny faritra Sava Ambatsoa sy ny faritra Nalanjorofo ary ny faritra Idiana mety voakasika ihany koa ny any amin'ny tapany avaratra andrefany faritra Sofia na manakaiky ny distrikana Analalava mety ahitanan'izay ihany koa ny faritra atsinana ny ambiny kosa indray dia tombanana ho maina ny andro na dia somary lolovan-drahona ny avoatany sy ny faritra atsimo atsinana ny Madagasikara iny ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny sabotsy izay 5 ka hatramin'ny 7 degré celsius ho an'ny avoatany ny morotsiraka kosa tsy dia misy ny fivanagoavana satria dia 3 ka hatramin'ny 13 na 14 degré celsius izay ary mahatratra hatrany amin'ny 14 degré celsius na 17 degré celsius kosa ny ambony indrindra hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny hatrany ny toetry ny androntsika ho an'ny alahady misy ny orana tanivindraona izay mitoetra hatrany ho an'ny faritra avaratra atsinana Madagasikara izay mety arahina kotroka izany ho an'ny faritra Idiana indrindra moa ny tapakandro hariva mety ahitanan'izay ihany koa ny faritra Melaky sy ny atitan'ny faritra Atsimo andrefana amin'ny tapakandro hariva ihany fa ny ambiny kosa indray dia mandraona vitsina mandraona misy tokotoko amin'ny ankapobeny ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alahady izay mandidina ny 4 ka hatramin'ny 17 degré celsius ho an'ny voatany ny morotsiraka kosa mandidina ny 1 ka hatramin'ny 2 degré celsius ho an'ny faritra atsinana izay ary tafiakatra hatrany amin'ny 9 degré celsius kosa ny maripana ambony indrindra ny any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny dia izay indray ny meteo tamin'ity an'io ity rapitso indray fotoana manaraka venoa to